And that sixth sense belongs only to the Christian. afatra nytoreny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe ny taovam-pandrendresana ambony ny fahafito amin'ny 20 Desambra 750 tao Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. But sixth sense is better known to the Christian as faith. I'm still feasting also mbola on mifaly ihany that koa aho blessing noho this io morning. fitahina tamin'ny marain'io. Oh, the Oh, exceedingly tena mitafotafo, abundantly, tsy hay it's faritana, unknown the tsy hay things that eritreretina God ny zavatra would do mety for ataon'Andriamanitra ho us antsika when we assemble rehefa ourselves together. miara-miango isika. Have you noticed since Efa we made tsikatrareo this ve fa hatramin'ny consecration to fanokana God, tena how nataontsika the tamin'Andriamanitra things io, have been going toinona ny fandehan'ireo zavatra eto reo? blessing after Fitahina blessing, miampy fitahina, power after hery power, miampy hery, glory after glory. voninahitra miampy It's voninahitra, just been wonderful. mahafinahitra tsotro zao zany. And He will continue to Ary do so. anao toy zany hatrany izy. These handkerchiefs I Za have prayed over reto those. mosary reto There's someone efa here nivavaka teo am'ireo that they belong reo to. sasany zay an'olona eto. Now, Eny I just want teresaka to kely ny comment amin'izany just a fotsiny moment aho or fotoana two and vomonjy first fa thanking zao aloha all misaotra you anareo for your rehetra ny fine, amin'ny fanomezana Christmas tsara present ho an'ny that krismasy was nomenareo beautiful de la complet that you had zay gotten me. vidinareo Is ahy that what was in yours, Brother? zay ihany koa ve ny anao rahalany vilona Suit entiko of clothes. ye complet Well, preachers can eny always azony use the mpitory suit tena of clothes. ampiasaina hatrany ny complet Wonderful. That's good. mahafinaritra tsara zany Now, eny they tsy semboka izy perspire, reny and that ary io fahatsemboana io no sweat manimba flows akanjo faingana quicker than indrindra anything I amin'izay know. rehetra fantatro And it just hitanareo takes ve a lot of ka de clothes mila manana to akanjo hold a maro ny preacher, mpitory teny and sady good clothes, akanjo mateza real ny akanjo landiazo mora viry dia ho simba tsotro zao ao anatin'ny fotoana fohy So, koa ny complet tsara toy itony dia tokony ateza ary eritrereto fotsiny fa you are manoana supporting sy and giving these manolotra clothes ny reto to the akanjo reto ho an'ny servants of mpanompo the ny Lord. tompo ianareo And the Lord bless you. ary Jesus said, hitanareo ny tompo ho insomuch as jesosy you have did zay rehetra unto nataonareo the tamin'ireny least of madinika these indrindra my amin'ny brethren, rahalahako reny you have de done it unto nataonareo me. tamiko So therefore you never no brought zany all tsy two nitondra ministers a mihitsy suit, you bought tsy two nividy suits complet ho for an'ny mpitory Jesus. teny ianareo fa nividy complet roa ho an'ny jesosy. That's what he said. You Zay have ny did it volazany unto nataonareo me. tamiko zany But that little fa heavenly io touch fikasihan'ny this lanitra morning, kely tamin'ny marain'io did you mba notice tsy kahitrareo ve no zany altar tsy nisy call, antso amin'ny no altara nothing, nantoy zany but just fa after the vao tapitra ny message afatra ka and the lay refreshing of the famelombeloman'ny Holy fany Spirit masina no bathing nirotsaka upon the teo people. amin'ny olona Glory of ary God nifindrafindra ny moving. voninahitra They just andriamanitra began de coming nanomboka up nandroso and fotsiny down, izy ireo ary all niakohaka around. nanodidina And teto I noticed ary nahatsikaritra some an'ireo real good sakaizako akaiky Baptist batista friends of vitsy mine aho from avy the amin'ny fiangonana Walnut Street batista eo amin'ny Baptist lalana Church in walnu tao Louisville, Louisville standing in the teo amin'ny aisle, lalatsara izy ireo bathing in nilomano the fotsiny power ny of tao God. amin'ny herin'andriamanitra Oh my. oh la izy I ireo met them after niona the tamin'izy service ireo aho and tao said, riny "That's fivorina the o reo power of God." zany ka I said, herin'andriamanitra "That's right. o ia marina zany tena marina You're sure tena right. marina ny The voalazanareo power of God. ny And you just herin'andriamanitra can't ary tsy find aitsotro words zao ny to teny say. ilazana azy You just don't know tsy fantatry ny what tena to tsotro say. zao zay The olazay Holy Spirit just takes rombany the fany meaning masina and fotsiny you fivorina don't ary know what he's tsy going malala to n'izay do. ataony amin'io ny teny Whitely, feno sweetly, fatonina humbly, famorana broken up. fahatsorana Oh, fotorotoro Brother Pat, o that's ralapaty just heaven to lanitra me. tsotro zao zany ho ahy I'm just one of these old-fashioned isan'ireny type tanany that like fanao that fahiny reny ah ka feeling. tiako ny mahatsapa an'izany hitanareo Like the late tahaka ny Paul Rader. Rader zay fanody He mandry said to his, hoy izy tamin'ny one time he was nisy telling fotoana a nitantarany story. zavatra And he said he and his ary wife nolazainy fa izy mivady no sitting miaraka at the teo amin'ny table, latabatra ary she wanted to go nisy somewhere toerana or tiandra do vehivavy something, alena and he nisy kept tiany saying atao to de her, niteny taminy foana izy hoe tsy I vitako just tsotro can't zao do zany it, and so forth, sisa and he'd cut her a ka little short. somary nosakanana izy So he looked around at her, and ka the de tears nijery was teo coming izy down nisy her ranomaso cheek. latsaka teo amin'ny tavany And he said to her, ary ozy taminy he said, hoy izy well, now, I thought e in his eny heart, hoy izy arakapo za if she's that easy, raha just izany de let fa her stay mampalahelo her. azy de avelao izy alahelo eo izy ary toy zay ataon'ny lehilahy somary naorony gazety ny ary napetraka teo amin'ny loviany nefa mbola teo ambaravarana trano raha vehivavy sady nanoroka nanao veloma azy ary rehefa tafavoaka ny vavahady izy de nikopakopaka raha vehivavy ka zay de efa avita azy nareo tsara mandrapiveriny avy any amin'ny braoany And so koa tamin'io marain'io voalaza fa rehefa teo mpivoahana eny ny
teo baravarana eny mijoro teo baravarana izy ary noroany raha vehivavy de nivoaka hatreny am-bavahady izy noskafany vavahady de nitodika anjery izy ary nijoro teo am-baravarana niondrika raha vehivavy mbola nalahelo de voalaza fa nikopakopaka raha lehilahy veloma voalaza fa nikopakopaka raha vehivavy veloma voalaza fa nanomboka anakeny an-dalana izy ary nanomboka nieritreritra hoe ahoana raha isy zavatra anjo ahy alohan'ny iverenako any an-trano na ahoana raha isy zavatra anjo azy alohan'ny iverenako ka esorin'Andriamanitra eo amin'ny sehatra zahay nefa vehivavy tsara tokoa izy io tohina ny famorany sy ny sisa ary voalaza fa arakaraka ny nanosony dia nanomboka navesatra trano ny fony ka dia nitodika ny azakazaka ny verina fotsiny izy nosokafa ny vavahady ny azakazaka nakao an-trano izy nosokafa ny varavarana ary rehefa nosokafa ny varavarana dia nisy olona reny nitomany nitodika izy dia indro raha vehivavy fatao ambadika ny varavarana voalaza fa tsy mbola nilaza mihitsy izy hoe mamela tsy mbola nilaza mihitsy hoe mialatsiny tsy mbola nilaza toy izany mihitsy voalaza fotsiny fa nofinitsotro zao ny vadiny ary noroany indray nitodika izy ary nivoaka voalaza fa nivoaka ny vavahady izy voalaza fa teo ambaravarana indrany vehivavy nanao hoe veloma ary nolazainy hoe veloma hoy izy tony nataony tamin'ny voalohany ihany 5 tamin'ilay nataony farany no nisy zavatra tsapany tamin'izay toy zany ary ny fandehany rehefa misy zavatra tsapa eo amin'izany hitanareo hoe tena zavatra avy amin'Andriamanitra ankehitriny teo amin'ilay fanendrena mpandamindra vaovao vao teo rahalahy Sofman azoko antoka fa reo mpandamindra sy reo sisa rehetra dia malala tsara zao fa eo amin'ny fiafaran'ny taona fitantanam-bola amin'ny fiandohan'ny janoary ny andraikitra rehetra ato am-piangonana toy reo pastora sy reo diakona sy ny sisa de mifarana avy eo raha tian'izy ireo ny anohy sy reo pastora tsy zany tiako ambara reo mpandamindra rano tiako ambara reo diakona reo mpampianatra sy kolalady sy ny sisa izy ireo ny pastora de vidiny fiangonana ary mijanona eo izy mandrapa avy eo izy reo raha ny olona de reo komity mpandamindra raha ankehitriny na reo diakona na reo mpampianatra sy kolalady na inona koa raha tiany izy ireo ny anohy de toizany fotsiny raha tsy tiany zany de ilain'izy ireo ny mametraka fialana raha tsy sitrany anohy raha tsy misy ampangana azy de toizany zany amin'ilay taona manaraka ary raha tsy anohy izy ireo dia misy fifidianana atao ary manendry mpandamindra raha hafa vitsy na zay andraikitra eo vokatry zany de tsy voatery ny olona iray nijanona nanompo eo amin'ny komity io mandritra ny androm-piainana fa raha mbola tsapa ny famomba azy sy manampy azy Andriamanitra ka tiany ny anao ny anjarany na ny anjaran'ilay vehivavy na inona mety anohizany eo amin'ny asan'Andriamanitra de faly hatrany zahay ny anana azy ireo anompo miaraka aminay hitanareo fa zay ny fomba nomezana ny olona anjarany pona mandritra ny heritaona ary ahitany an'izay mety itiavany azy ny sasany tamin'ireo mpandamindra rahantsika no efa nijanona aman-taonany maro de maro reo diakona ihany koa ary tena tsara zany saingy tsy misy fotoana voafetra raha tsapan'ilay mpandamindra raha na ilay pastora na zay olona ao amin'ny komity fa tsy afaka anompitsony izy na te hiala de mampandremy fiangonana fotsiny izy ahafahan'izy ireo maka olo-kafa eo amin'ny toerana ary zay ny zava-nisy teto androany ariva tamin'ny rahalahy Morgan rahalahy William Morgan de niala tsy ho mpandamindra raha mila mpandamindra raha hafa izy ireo ary rahalahy Sofman no voatendry ho mpandamindra raha ho an'ilay fotoana manaraka ka voaray androany ariva ho isan'ny komity ofisialy zany raha mbola avy amin'ny fiangonana ihany ato am-piangonantsika ny fiangonana no mandidy manapaka manolo ny fiangonana na mametraka ny mpandamindra raha ny fiangonana no manolo ny pastora na mametraka ny pastora na zay misy eo ka eo amin'ny rehetra de ny fiangonana zay no apostolika toy zany nanaovana azy tamin'ny andron'ny baiboly no zany tsapatsika fa tsy misy olona mpanao didy jadona na toy zany atao am-piangonana tsy mila an'izany ny olona tsiraray isambatan'olona ny tenako raha misy olona ho vidina de vatora ihany no anjarako toy ny olona hafa rehetra ihany eto amin'ny fiangonana anjara vatora ihany tsy zay lazaiko akory fa zay lazay ny fiangonana hitanareo de zay lazay ny fiangonana amin'ny mahavondrona tianareo ve zany ataoko fa araka ny soratra masina tsotro zao zay ny tokony fandehana eny hoerinandro lehibe ho ahy ity zay manomboka raha-pitso raha sitrapony tompo tsy maintsy maka fanapa-kevitra aho ny amin'ny taona ho avy
manoloana n'ireo fanasana rehetra teo hoany amin'ny braoko aho ary anago nareo fanasana rehetra ka hitondro zany any an-trano ary no zany am'ireo andro vitsy manaraka andeha ivavaka amin'Andriamanitra aho ka ivavaka aminy mba hitany-dalana sy aneo amiko zay lalana leh sy ny am'izay atao tsy mivelona amin'ny andro tonona teto azy sika zay mitondran'Andriamanitra azy ny findrafindra toerana ka teo amin'ny tanàna iray izy nandritra ny ora vitsy de nakany amin'ny tanàna hafa fa rafitrafa no hitakehitriny misy fandaminana atao miaraka amin'ireo andiana mpitoro-teny ary zavatra marobe ny ilana atao ary ny fomba fanaovako azy raisiko ny fanasana rehetra voaraiko avy any Afrika ary apetraka eo zany reo fanasana rehetra avy any India reo rehetra avy any Californie ny Utah sy reo fanasana hafa rehetra ary atao katotany amin'ny toerany avy zany apetraka eo izy reny avy eo miasa dia aho sady mivavaka mety makao amin'ny fiaraka aho ary mandeha indray andro na roa de miverina aho mivavaka misy zavatra tonga atapoko mba hakanesako any amin'ny toerany iray ary jereko avy eo raha fiheverako fotsiny io avy eo aoriana kely avy eo raha manery amafy zany de makeo amin'io atotany eo amin'ny toerana manokany io aho de mandray taratasy ray ary vakiko zany ilay fanasana mba hitako ny misy azy ka avy am'izay izao no antony anaovako an'izany eritrereto hoe mitaingina fiaramanidina roa amin'ny fitopolo ora ny tena ao amin'ny tafidrivotra ka miaka-midina ary miodidina eo raha sendra efa nanivatsiva ranomasina nareo tsy mahalala ny tena fa indraindray miakatra ary indraindray midina ka mivilivily sy mitanilaila ary misamboaravoara mamaky an'ireo rao an'ireo sady eny amboniny rano io mandritra ny 3 andro sy 3 alina avy eo manitsaka ny tany ny tongotrareo ary zavatra mifanina aminareo voalohany de Satana misy andiana pastora nylaza zao ny sasany amin'izy ireo tsy mipikefitra amin'ilay fifidianana natao fa ny sasany manaiky hitanareo de mety ilaza zao ny tena hoe mety sitraky ny tompony natongavako nefa raha Andriamanitra naniraka anareo de voniny anareo niatrika ny favalo ho ianareo manitsaketo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga amin'ny anaran'i Jesosy tompo aho ary ijanona eto aho mandra-pavita ny asany eo ianareo de vonina niatrika an'ireo fanoerana koa tiay ianareo fantatro fa tianareo aho ka de mivavao aho amin'ny herinandro ty mba hakako fanapa-kevitra tsara arak'izay taria ny tsindrimandrin'Andriamanitra eny anana fandaharana kely aho zay atsoko hoe fivoriana kely etseroa idina ka ny Florida amin'ny fahavalo ny fahasivy ary ny fahafolo ty volany ty na Tifton Georgie Tifton Georgie ny fahavalo ny fahasivy ary ny fahafolo ny janoary zay ny tiako ambara fa tsy ty volany ty avy eo aho de tsy maintsy ho any Glasgow Kentucky ary mety ho any Somerset Kentucky ndray arivo ary mety ho any Campbellsville Kentucky fa Farala Rogers de naniry ny atongavako ndray ariva eo amin'ny toeran'io zay azontsika atao fa tsy tany aminy sika ndray mandeha iny eny mivavao Andrala Rogers mifampiresaka zay androany ary sendra nandray ny tanany aho ka hitako fa tena tsy salama rabatana izy koa mivavao Andrala Rogers manatriketo nisy eta mavesatra nozakainy tany ka zay no nakizitina sy natorovana azy ka de somary tsy salama izy am'izao fotoana zao sady tena marary ny vadiny koa mivavao fotsiny ho an'io mpivady io fa zanak'Andriamanitra mahery fo izy ireo ary niteny an'io taminy aho hoe raha sitrapony tompo dia anokana indray ariva ho azy aho ary raha Rodel lay namatsika isan'ireo fiangonana kely mpiravavy amintsika etsy amin'ny 12 tovolahy sarokenatra kely izy io fa fony izy naketo de tsy nitraka akory ary tonga atany an-trano izy ka ataoko fa heverin'ny olona hoe tena tsy misy ilana azy izy io nefa nisy zavatra tena izy ny amin'ny tovolahy io nijanona tsy niala teo aminy aho de tsy niala teo aminy nanao hoe ry lala Rodel vitanao io hoy izy ry lala Branham rehefa manoloana ny mpianao de miakatra manakendany foko ka tsy mavita amin'ny lobava tsotro zao aho ho ia mijanona eo ary atenomy midiny zany de mitenena amin'ny anaran'ny tompo hitanao ary ankehitriny izy de manana tabernakla mitovy be am'izao sady eo amoron-dalana ka manao zavatra tokoa aza miala am'ty eo amin'ny tovolahy io niantson'Andriamanitra fantatro ny rainy ny reniny tena olona mahafinaritra izy ireo avy eo tokony ho any amin'ny jiny koa za indray ariva an'io Albaniany ary ainareo tsara fa fivoriana kely maromaro fotsiny zany
zay ahafahako manao fivorina etsy sy ro ka raha mandeha araka ny fandaminana ny rehetra dia eo amin'ny 25 janoary eo dia ho any miaminy tenako anatrika n'ilay fivorim-be raisam-pirenena maneran-tany ataon'ireo lehilahy kristianina mpandraharaha amin'ny filazantsara feno dia hiala eo aho ary ho any Kingston na Haïti ka hidina hatrany Amerika Atsimo dia hiakatra maky ny Meksika dia hiala eo ary ho any Afrika avy any Afrika hiakatra ho any Skandinavia sy ny sisa toy izany ny ampahany betsaka amin'iny taona iny dia enoko fa ho voatokana amin'ireo fivorina any ampitan-dranomasina ka dia mivavao aho fa tsy maintsy misy fanapa-kevitra tsara raisika eny mbola hoe raha sitrapony tompo ihany zany raha tsy zany dia vonina ny andeha naiza amin'ny toerana rehetra ka tsy mampaninona zay misy anio fa akeo aho fa raha mbola vitakeo ny joro ao amin'ity vovotany zay namaitrahan'Andriamanitra aty dia tiako ny tory an'ireo areny tsy hairefesiny mandra-panalany ny fahafatesana amin'izao faritra zao zay ny fanapa-kevitro noho ny fahasoavan'Andriamanitra raha nampy ahy fotsiny izy raha isorona eo anyko ny tanany dia amono any devoly ka dia mivavah fotsiny mba hiazonan'Andriamanitra ny tanany famindrapony eo amiko tsy ny fitsarano no angatahako ny famindrapony no angatahako hitanareo eny raha ny fitsarany tsy haiko zakainy zany ny famindrapony ihany no angatahako satria fantatro fa tsy mendrika ary tsy misy mendrika amintsika ka tsara ho antsika ny tsy angataka ny fitsarany ny famindrapony no tadiavintsika ankehitriny zao-manivo zao somary fari-peo ny tenako nefa tsy vitako ny andany anjara hitoriana amin'izao andiana kristianina mahafinaritra zao andraso alokely ny anaovako an'izao fanambarana zao avelao ilaza zavatra raha indro fa miray fo ianareo rehetra ankehitriny miray sainy ka mirindra tsara ny zavatra rehetra dia omero minitra kely monja mba hiresahana amin'ny fiangonako hitanareo enoy ry malalako ao amin'ny filazantsara ay reo kintana eo amin'ny satroboninahitro raha mba hanana ihany aho dia ianareo zay navotany rany Jesosy misy tanjona ny anaovako an'izao ny miveriny eto toy izao nanapa-kevitra zay rehefa nandeha niaza rahalahy Roy Robertson rahalahy Baksud ary ny tenako teo amin'ny dianay hoe afaka hitondro zay hoe hiverina rahalahy Roy sy reo rehetra teo aminay no ny resaka ny makasika ny pastorantsika rahalahy Neville dia ilay lehilahy teto anatrianareo tamin'ny fotoana rehetra toy ny pastora sy ny sisa tiazo sika nefa na dia zany azy amin'ny mahapastora mpanampy any rahalahy Neville dia somary toa sarotra ho any rahalahy Neville ny voatery hoe voatosika ho ao amin'izany hitanareo ka dia nivavaka zahay ka tahaka ny hoe sitrapony tompony anaovako an'io eny nangataka tamin'ny tompo aho raha nampy ahy izy dia anao zahay faraheriko aho ary taoriny nanaovako ny fanokanantenako sy taoriny nanaovana namelana ny fiangonana nanao toy izany eny raha nitahantsika toy izay nataony Andriamanitra tamin'ireo fivorina vitsy farany natao tamin'io fanokanantena kely io dia inona no ataony raha anao toy izany hatrany sika hitanareo toizy tsotro zao zany eny eno zao efa mifankatia anareo fa toy inona no nahitako anareo teo amin'ny lalatsara androany maraina raha ny tomany sy ny nanandra-tanana tamin'Andriamanitra ka nisy fanafeny fitiavana nanao asa teto anivonareo eny aza miaino an'izay mety ho fahadalana lazainy devoly hitanareo raha maneho zavatra aminareo ny devoly na miteny zavatra ratsy aminareo ny amin'izay mpikambana ao amin'ny tenan'i Kristy dia aza mino an'izany satria raha vao mino an'izany ianareo dia ho simbanareo ny fahatsapanareo ary raha misy mpikambana iray ao amin'ny tenan'i Kristy hitanareo manao zava-dratsy dia aza lazaina na amin'izany izy fa manatona ny mpikambana io amin'ny mpitiava dia jereo raha tsy vitanareo ny amerina azy ndray eo amin'ny Kristy fa raha tsy vitanareo zany dia lazao amin'ny olona iray na miaraha amin'izy ireo ataovy araka ny fomba ilazany soratra masina azy zany hitanareo nefa aza raha misy manao hoe ranabavy ranona na rahalahy ranona aza mino an'izany na dia kely aza toizana fotsiny io satria tsaroa fa devoly io zay miezaka ny amodika anareo eny miandrasa fotsiny fa hitreo izy satria zay no ataony eny avelao lay tompotrano dia ny finoana hijoro tsara eo ary aza mandray na inona efa niara nipetraka taminareo tao an-danitra reo olo reo niara-niombona taminareo nadidina an'ireo fitahin'Andriamanitra nandray fandraisana teo amin'ny latabatra sady efa nanambara ny fanahy masina fa ny zanak'Andriamanitra izy ireny
aoka ry sika ho tena mora ho tsara fanahy amindra fo ho feny fitiavana ary raha mifosa manaratsy anareo ny hafa de miresa tsara ny aminy ary jereo fa ho lasa mamy atrano anareo zany eo. Hitanareo marina zany valio so fotsiny atrano ny ratsy valio fitiavana ny fahakahalana ary aoka mahazo aina kokoa va ianao ry malala lay zazavavy etsorina tsara zany feno fakasitrahana ny tenako tetsorina fotsiny nitolefoka sady nivokony izy io fa nitoby jesosy nampijoro azy ankehitriny sady naneo azy eto amin'ny fivorina feno fakasitrahana tokoa sika ny am'izany zay no nialako teto amin'ny pilipitra vao vetivety teo voalaza fa nivavaka tranatrano izy ireo nefa tsy nahatendry ny tompo ankehitriny aoka ataonareo tokoa zany ekeo eo amin'Andriamanitra ny anao toy zany. Andriamanitra ô noho ny fahasoavanao zay no ataoko na inona fanaratsiny ny hafa valio soa aza ratsy fisainana raha ratsy ny fisainanareo ka fiatsarabelatsy fotsiny ilazanareo anio de diso ianareo toy izy atrano ny fanokana tenanareo amin'Andriamanitra mandra-panananareo fisainana tsara ny amin'ny olon'io zay ny fomba fanaovana azy ary eo ny famoran'ireo fitahin'Andriamanitra de ho tena amonjy tsotro zao ny fanahanareo zay ny fomba ivelomana amin'ny fandresena tsy misy afaka nimbanareo raha mbola eo aminareo ny fitiavana rehefa hoe anareo hitanareo raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ianareo dia hitsahatra zany raha manana fahendrena anareo de ho foany zany rehefa aminan'iny tsy hisy itsona fa raha fitiavana no naninareo hitoetra mandrakizay io hitanareo ary aza zay tianareo ihany no tiavony fa tiavo zay tsy tianareo satria mora hoany mity an'izay olona tia izao anefa ny mity an'izay olona tsy tianareo eo no afahanareo mandanja raha kristianina ianareo na tsy eo am'izay olona tsy tianareo nefa mbola tia azy aomponareo foana ianareo eny raha tsy zay no ataonareo de toy izo hatrany ny fifikiranareo amin'Andriamanitra eo zany satria fantatro marina io amen fantatro fa fahamarinana zany ankehitriny anokatra ny teny sarobidy sika ankehitriny ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fa 12 mba ho afatra fomonjy somary faripeo aho nefa de nandalo tolakandro nafinaritra niaraka tamin'ireo rahalahy sy anabavy ny tenako ka tsy afaka hanody aho raha tsy efa saiko tamin'ny eninora de nakao amin'ny efitrano faingana fotsiny ary nandoalika teo anilan'ny fandriana atao amin'ny efitrano fatoriana ka nivavaka fotoana foy de niarina ary nandray ny baiboliko ary nanomboka namaky ary nahita boky magazinina teo aho de noraisiko zany nefa soratra afrikansa ny tao ka tsy haiko novakina ary indraindray eo mpamakina misy teny manaitra ny tena aveo tonga velona ho anareo io teny io zay ny fomba azahoan'ny mpitoro teny ny afany manomboka mamaky fotsiny izy mamaky baiboly na zavatra iray tampotampoka eo misy zavatra mandona anareo de misy zavatra miampy eo amin'ny zavatra io misy zavatra miampy eo amin'ny zavatra io de tsy pio zany ary makanesa fotsiny eny ampiripitra ary vakio zany Andriamanitra nisahana ny ambiny hitanareo izy no ihany sisa eny indraindray ianareo ny mahatsiary voabataka misy fisainana kely voarainareo ny amin'io de misy fisainana ataonareo antsoratra ny am'izay tao an-tsainareo indraindray misy fivorina zay ilanareo ny andeha akeo amin'ny ampiaso fainga ka eo vakio fotsiny reny fisainana kely efa teo aminareo reny fa mety amelona an'izany ray ho anareo ny fany masina efa nataoko matetika zany ankehitriny Hebreo 11 andeha ho vakitsika fotsiny manomboka amin'ny 1 fa amaky 1 vitsy sika ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenainy fanehoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara laza ny Taolo finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana zao tontolo zao ka de tsy zay zavatra miseho no nanaovana zao zavatra hita zao tsy manan-karena va zany avelao aho mamaky an'io 15 indray eno tsara finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana zao tontolo zao ka de tsy zay zavatra miseho no nanaovana zao zavatra hity zao zany ny tenin'Andriamanitra finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny any Kaina ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony ary am'izany mbola miteny na de maty azy izy
finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria Andriamanitra namindra azy, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. 500 years of life. Velona 500 taona ihany koa. But without faith Fa raha it is tsy amin'ny impossible finoana to dia please tsy misy him. azo atao azahoana sitraka aminy. For he that cometh Fa to zay God manatona must believe n'Andriamanitra that dia he is, tsy maintsy mino fa and that he misy is izy, the rewarder sady of those mpamaly that soa zay diligently mazoto mitady seek him. azy. By faith Noah being warned of Finoana no God nanamboarany Noa of things samy fiara not rehefa seen nitoron'Andriamanitra as yet, hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, fa natao to ohatra the izy saving of his amonjena ny house, ankonany, koa by which he zany condemned no the world nanamelohany and zao became tontolo zao heir sy of natongavany righteousness, ho which mpandova is ny by- which is fahamarinana by faith. araka ny finoana. Now let us pray just a moment and bow our heads. Eny andesika hivavaka fotoana fohy ka hanondrika ny lohantsika. Lord, our most Tompo, gracious ry Andriamanitra Israelay and be Father, fahasoavana indrindra, we come now into thy miditra presence eto amin'ny again fanatrianao with ndray zay thanksgiving. miaraka amin'ny fakasitrahana. And not only are we now Ary feeling tsy hoe that we are tsapanay in fotsiny thy ankehitriny presence hoe because that eo amin'ny we have fanatrianao bowed zay our heads no to pray, ny but tenanay we miondrika mba believe that we hivavaka, are fa constantly inonay in fa thy eo presence. amin'ny fanatrianao lalandavy zahay. Because that the eyes Satria of the ny Lord mason'ny run to tompo and dia fro through the mijery earth. ny tontolo eny maneran-tany, And you know all ary things. fantatrao ny zavatra And rehetra, you know the thoughts sady of the fantatrao heart. ny fisainan'ny fo. Therefore, No Lord, zany the reason tompo, we bow ny our antony heads is andrianay to ny ask lohanay this dia ny petition, anao an'izao fangatahana zao, that you would forgive us for mba all of our amelanao ny elokay trespasses and sy ny tsy transgressions fankatoavanay against rehetra thee, nataonay taminao, and that thy ary mercy aoka ny once famindraponao more would be hiparitaka eo extended to aminay us, indray mandeha indray, insomuch that you ka would ny open anokafanao our ny lips molotray to mba speak hiteny and our sy ny ears to sofinay hear, andre, and that ary thy atonga ny word teninao might ho become tena real to azo us tsapahitanana tonight. ho anay zao arivo zao. That these few Ka verses tonga andreo that we andininy have vitsy zay chosen to read nofidinay ho vakin'ireo, might become a great mba ho help tena to every fanampiana ny member mpikambana of tsiraray eo amin'ilay mythical vatanao body magaga on the earth, eto an-tany, thy spiritual lay church, fiangonanao the ara-panahy, church of the first lay dawn, fiangonan'ireo voalohan-teraka, that church that's been dia io bought by fiangonana the blood novidiny of rany Jesus, Jesosy io, that's been washed and has been lay voasasa sy sanctified no and amasininy will be ka presented ho to voaseho eo God that day amin'Andriamanitra without amin'izany andro spot, zany, blemish, ho or tsy misy a wrinkle. petipetina na fiketronana. How we thank thee To to inona ny have saoranay faith ianao to no ny believe that finoana we zay are partakers ahafahanay of mino this fa mpandray goodness anjara of amin'io God fahatsaran'Andriamanitra through io the zahay, righteousness and amin'ny mercy alalan'ny of our fahamarinana Lord sy ny Jesus. famindram-pony Jesosy tomponay. Praying now that Mangataka you zay will heal all ankehitriny ny the sick, anasitrananao ny aretina rehetra, thanking you for saotranao touching that no little ny girl fikasianao an'io zazavavy just kely io a few moments ago, laying voateo, doubled in the zay room tsy in lany there niforitra from tao amin'ny pain. efitra noho ny fahoriny. See her walk Hitanay out ny that little voany tao childlike noho io faith finoana and toy ny any zazy io accepting you and your tamina mercy. nekeny anao sy ny famindraponao. And we thank Ary you for saoranay this and ianao io, pray that ary you mangataka zay remember mba hotsarovanao Sister Baker's ranabavy little Bakara kely loved Mateo one ty over in avy any Kentucky, Kentucky, and the ones that sy ireo Brother zay Neville spoke nyresahan'ny of, ralany and vilona ka oh God, Andriamanitra the ô, ny innumerable amin'ireo andian'olona camp of marary the tsy sick tambosaina everywhere, etsy sy eroa. and especially, Lord, Ary those that indrindra are tompo unsaved and ireo know zay thee tsy not, voavonjy ka if tsy they mahalala should anao, die in their fa raha sin, maty ao amin'ny they fahotany could izy not ireo come where dia you tsy are. afaka keo amin'izay misy anao. We pray that you'll give Angatahanay us ny witness hanomezanao and anay power, vavolombelona boldness sy to hery, speak the fasahina ny word, toro ny and teny, wisdom ary to know when fahendrena to speak ahalalànay it, izay fotoana hitoriana zany. and then Ka dia speak to us teneno when we zay have rehefa said ampy ny enough, vola azy, that we might mba walk away and ahafahanay leave hiala the eo people ary amela ny olona in the amazement, ho wondering tolagaga, ho of the great talanjona Holy no ilay Spirit and fanamasina His lehibe work. sy ny asany. Grant it, Lord. Ikeo zany tompo, Hear us now, valio we zay pray ankehitriny, in zay no Jesus' angatahanay name we amin'ny anaran'i ask it. Jesosy no angatahanay zany. Amen. Amen. I would like to Te speak just hiresaka for a short fotoana time fohy monja upon the ny subject lohahevitra of mikasika ny senses. taovam-pandrenesana. We are taught that Nampianarina the antsika fa natural ny tenan'ny man olona dia has manana five taovam-pandrenesana senses, and dimy. those five senses Ary ireo control taovam-pandrenesana dimy his- ireo no mifehy his ny
na nomen'Andriamanitra azy ireo taovam-pandrenesana dimy ireo mba ifandraisany amin'ny fonenany eto an-tany. Ary zao nafantarana an'ireo taovam-pandrenesana ireo: fahitana, fanandramana, fitsapana, fanamboloana, fandrenesana. Ireo taovam-pandrenesana dimy ireo dia natokana ho an'ny tenan'ny olona, fa tsara izy ireo, ary tsy afaka hiasika na iaina amin'ny fiainana ara-dalàna raha misy tsy miasa ny anankiray amin'ireo taovam-pandrenesan'ireo. Ny fahitanareo, ny fandrenesanareo, ny fitsapanareo, ny fanamboloanareo na ny fanandramanareo. Fa ho hafahafa ianareo raha tsy eo izy ireo. Misy zavatra banga, misy ampahany amin'ny fiainanareo izay tsy afaka haitsika ifandraisana raha tsy miasa io taovam-pandrenesana io. Fa sady tsara izy ireo no tena ilaina, ary koa nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra nanome an'ireo taovam-pandrenesan'ireo, nefa nomenanareo toy ny fanomezana izy ireo. Kanefa miankina amin'izay fomba ataonareo dia izay ampanekenareo an'ireo taovam-pandrenesan'ireo no amaritra ny fomba fifehezana ny fiainanareo. Izay fomba ampanekenareo an'ireo taovam-pandrenesana dimy ireo: ianareo, izay hitanareo, izay renareo, izay andramanareo, fofoninareo na tsapanareo. Eo amin'izay rehetra ampanekenareo an'ireo taovam-pandrenesan'ireo dia izay no anapaka anareo. Ary feno fankasitrahanan'Andriamanitra isika raha manana an'ireo taovam-pandrenesana dimy. Nefa tsy midika mihitsy zany hoe nomenanareo ireo taovam-pandrenesana dimy ireo mba hitaro-dalana anareo. Nomenanareo izy ireo mba ifandraisana amin'ny ety an-tany. Kanefa misy taovam-pandrenesana fahenina nomenanareo. Ary io taovam-pandrenesana fahenina io dia an'ny kristianina irery ihany. Ary tsy afaka hanana an'io taovam-pandrenesana fahenina io ianareo mandra-pahatonga anareo ho kristianina. Ka zay ihany no fomba tokana ahafahanareo manana zavatra ambonin'ireo taovam-pandrenesana dimy ara-nofo eo amin'ny olona tsotra fotsiny. Fa ny taovam-pandrenesana fahenina dia fantatra kokoa ho an'ny kristianina amin'ny hoe finoana. Io lay zavatra manapaka sy mitaro-dalana anareo, ary ambony no re taovam-pandrenesana hafa rehetra io. Ambony io noho ny taovam-pandrenesana rehetra dia ireo taovam-pandrenesana dimy hafa. Eny tsy ilaza akory aho hoe no isika nandray an'io taovam-pandrenesana fahenina io dia tsy ilaina intsony ny taovam-pandrenesana dimy. Ilaina izy ireo. Andriamanitra nanome anareo an'ireo taovam-pandrenesana dimy ireo ary natao ampiasaina izany. Saingy rehefa ny taovam-pandrenesana dimy no miasa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandainga izy ireo. Eny tsy mahay mandainga ny taovam-pandrenesana fahenina. Taovam-pandrenesana ambony io. Ary ny amin'izay no tiako resahana. Tamin'ny maraina dia niresaka ny aminy hoe ny famantarana ambony, ary anio hariva dia mikasika ny taovam-pandrenesana ambony. Ary ny taovam-pandrenesana ambony dia ny fanahy masina, lay finoan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ary raha ampanekenareo amin'ilay taovam-pandrenesana fahenina ny taovam-pandrenesana dimy dia zany ny taro-dalana anareo sy hitondra an'ireo taovam-pandrenesana dimy hafa hoe eo ambany ny fanapahana io taovam-pandrenesana ambony io. Satria avo lavitra tokoa noho ny taovam-pandrenesana ara-nofo zany, toy ny mahavy ny olona ara-panahy amin'ny ara-nofo. Tena lavitra sy avo toy ny lanitra ambony noho ny olona ara-nofo sy ny taovam-pandrenesana dimy zany. Ampino anareo an'ireo zavatra tsy afaka hita zany. Ampanao anareo zavatra arak'izay tsy mbola nivinavonain'ireo taovam-pandrenesana dimy mihitsy fa misy. Afaka hiditra amin'ireo taovam-pandrenesana dimy ireo ny devoly ary andainga aminareo.
saingy tsy hainy kasiany io taovam-panenesana ambony io, that's far beyond his reach. ambony no zay mety ho takany zany, That come from God. avy amin'Andriamanitra io. It's called faith. Finoana no iantsona azy. Faith is that great thing. Io zavatra lehibe io de ny finoana, And ary the five senses tsy reo taovam-panenesana dimy no manapaka ny taovam-panenesana fahenina, fa ny taovam-panenesana fahenina no manapaka an'ireo taovam-panenesana the dimy. super sense Ilay taovam-panenesana ambony no manapaka an'ireo taovam-panenesana ara-nofo, and ary the ny taovam-panenesana dimy dia ny fahitana, ny fanandramana, ny fitsapana, ny fanamboloana, ny fandrenesana. Fa ny taovam-panenesana ambony de zavatra zay atonga anareo ino ny tenin'Andriamanitra, satria tsy anambarana zay akoatra zany io, ary ampino anareo io ny zavatra zay tsy afaka hitanareo, andramanareo, kasinareo, fofoninareo, narenareo, because it'll take satria God's word andray ny tenin'Andriamanitra and io. it will deliver Ka that izy io word no to you ampita an'ity and teny ity ho make anareo, you ary walk ahatonga on anareo the amindra and mifanohitra the only thing there am'izay is zavatra God's hafa rehetra word. tsy araka ny tenin'Andriamanitra. By faith. Amin'ny finoana, Faith does it. ny finoana ny mahavita zany. Now, Eny, in giving this eto ampanomezana illustration zao famaritana of the senses, ny amin'ny taovam-pandrenesana the zao, natural man is born ny olona ranofo de with these teraka senses, so miaraka they are amin'ireo taovam-pandrenesana ireo, nature-given ka de senses. taovam-pandrenesana voajanahary zany. And that's really only Ary thing zay he'll zavatra ever zay know ihany no about fatany it mikasika in his an'io, intellectual raha ny eo thinking. amin'ny fisainany ara-nofo. He can only think as a Afaka man, misaina toy ny olona ihany izy, see as a man, afaka mahita toy ny olona, he can understand as a afaka man, mahazo toy ny olona, hear as a man. afaka mandre toy ny olona. But when he becomes Saingy rehefa misy manapaka azy regenerated, na navaozina izy, or we would call it, na zay atsotsika azy hoe nateraky indray, then that sixth super de eo sense io taovam-pandrenesana fahenina ambony io no androbaka azy. in doing so. Rehefa misy zany Super sense dia sandratra io raises him taovam-pandrenesana up into ambony a io izy spot hoe mafaritra where he has anana ny faith to finoana mba believe inony things an'ireo that zavatra he zay could tsy not afaka see, renesiny, things ireo that zavatra he tsy afaka could hitany, see, ka ho azo ny zavatra that tsy he hainy could not hazavainy. understand. Inony He foana io na believes ahoana in na hell ahoana, because satria he's io governed taovam-pandrenesana fahenina io no manapaka azy, that super. io taovam-pandrenesana ambony io. Oh, how Oh, marvelous it mahafaly is tohiny to know it. ny fahalalany And zany, think how simple it is sy ny fieritreretana hoe mora tohinina to believe it. ny inonana Now, io. you cannot believe it Eny, tsy until afaka you ino an'io are ianareo raha tsy efa regenerated. navaoziny. The Bible said that no man Nilaza ny can call baiboly fa Jesus tsy the misy Christ mahay manaiky hoe only by Jesosy the no Holy Ghost. Kristy raha tsy amin'ny fany We masiny. went through that this last Nijery week, an'izany sika tamin'ity herinandro ity, and it's been such a ary stumbling tena block, vato especially matafitoina to the tokoa io, indrindra fa ho Pentecostal an'ireo believing vahoaka people. mpino pentekotista. When they hear me say that Jesus Rehefa said reny in nilazako Saint an'izany, John ho Jesosy ao 5:24, Masida jaolona 5:40, zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana marak'izay. eternal life Avy comes from God amin'Andriamanitra alone, irery ihany ny fiainana mandrak'izay. and no man Ary can tsy say misy Jesus mahay is manaiky the hoe Christ Jesosy only ny by the Kristy Holy raha Ghost. tsy amin'ny fany masiny. You're only taking Mandray what zay lazay somebody ny hafa else fotsiny said, ianareo what you eo, learned by de zay ny intellectual, anaranareo ara-tsaina, what you learned by the de zay ny natural anaranareo five tamin'ireo senses. taovam-pandrenesana dimy ara-nofo. But when the sixth Saingy rehefa sense miditra ny comes in the Holy taovam-pandrenesana Spirit, fahenina, it ny takes fany away masina, de all io no the manala reasons zay rehetra for fandinihan'ireo the taovam-pandrenesana sixth enina, sense ny that taovam-pandrenesana lift you up dimy, to that ka sixth manandratra sense anareo that ho eo make amin'io you taovam-pandrenesana believe things fahenina io, that you mba can't hatonga anareo ino an'izay zavatra tsy afaka hita, andramana, kasina, fofonina na renesina, miteraka zavatra aminareo zany. De afaka ilaza ianareo eo hoe Jesosy ny Kristy satria vavolombelona zany ianareo. not what Tsy hoe intellectual zay nampianarana teaching fampianarana has, ara-tsainanareo, what you've fa zay experienced. fahatsapana voarainareo. What is the Inona ary no sixth ataon'ny sense taovam-pandrenesana to do? fahenina rahalabra What anaminy? is the sixth Anao sense inona ny come? avian'ny taovam-pandrenesana fahenina? Sense Zao no comes antony for this aviany ny reason. taovam-pandrenesana Our fahenina. sense is Eny, faith, ny the taovam-pandrenesana sixth fahenina dia ny finoana, ilay taovam-pandrenesana ambony. Eny, raha zao ihany no antony aviany ny taovam-pandrenesana fahenina. That was to Dia make ny ahatonga an'ireo taovam-pandrenesana dimy ao anatinareo, anda an'izay rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. that's what the sixth Zay no antony isiny ny taovam-pandrenesana fahenina. the scriptures speak Miresaka of ny amin'ny casting fandravana down ny fisainana reason. avo ny soratra masina. The Ny taovam-pandrenesana dimy dia ho afaka andinika ianareo hoe eny nahoana ary ty lehilahy ty, ary nahoana ary zao, fa ny taovam-pandrenesana fahenina dia tsy mahita an'izany mihitsy. Tena any ambony lavitra zany izy, it's so much higher any amin'ny avo loatra noho io no misy azy. until it
ka lasa tsy mila n'izay mety ho fandiniana mihitsy io. Inona izany? Tena mbola lavitra zany no zay rehetra mety ho lazay ny taovam-panenesana 10 ny amin'io. Eny miomana ho amin'ny fivoriana fanasitrana asika. Hitanareo, inotsika zany. Io taovam-panenesana fahenina io no amindranareo. Io taovam-panenesana fahenina io no hitenenanareo. Io taovam-panenesana fahenina io no velomanareo. Io taovam-panenesana fahenina io no ahafatesanareo ary hitsangana anareo no io taovam-panenesana fahenina io. Io taovam-panenesana ambony io dia zavatra ao anatinareo zay hafa no zay maizy ny olona ranofo. Reto ihany no ananan'ny olona ranofo. Ary mety tsara ny amin'izy ireo raha ain'izy ireo ampanekena amin'ilay taovam-panenesana fahenina. Raha milaza ny fisainana ranofo zay mamaky ny tenin'Andriamanitra ka manao hoe tenin'Andriamanitra ity dia milaza ny marina izy. Saingy raha vakiny zany ka ataony hoe tsy tenin'Andriamanitra io rehetra io na izy azy zany saingy zavatra efa tany amin'ny lasa io fa tsy ho an'ny ankehitriny dia miditra io taovam-panenesana fahenina io ka manao hoe izy ny tsy mivomatsy an'io ary marak'izay. Hitanareo, zay no mampiavaka azy. Zay no mahatonga ny olona maro tsy sitrana. Miezaka izy ireo ny anatony eo miaraka amin'ny fandiniana ara-tsaina. Oreo, zao nataoko na zao no inoko, saingy raha io taovam-panenesana fahenina io no milaza zany. Dia tsisy ampizongozona azy ireo mihitsy hiala amin'ny taovam-panenesana fahenina io. Tonga eo amin'ny olombelona ny taovam-panenesana fahenina. Mahatonga azy ireo andany zay rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny trangana aretina rehetra eo amin'ny trangana aretina rehetra mifanohitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra milaza ny taovam-panenesana fahenina hoe tsy eo zany. Raha kristianina nateraka indray io, fa tampotampokeo misy olona tsy mahatoky, tsy mino, tonga eo amin'ilay kristianina ka manao hoe jereo anie tsy misy zany zavatra hoe fanahy masina zany. Ao anaty fahadisoana fotsiny ianareo, adaly ianareo raha karazan-zavatra toy zany inonareo. Tsy misy ny karazan-zavatra toy zany. Miditra miasa avy hatrany io taovam-panenesana fahenina io. Avelao any eo aminao amin'ny baiboly fa tsy afaka handray fanahy masina ianao ary hitanao fa azoko aseho anao ny toerana nazahoan'ny mpianatra an'io nefa eny hoy ianareo jereo isintona ny fisainanareo taovam-panenesana fahenina io ka na hoe kanefa lasa izy hoe ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo. Ny zanak'izy ireo resahana eo tsy midiko zany hoe ho anareo tsy ho anareo zany nefa mahalala kokoa noho izany io taovam-panenesana fahenina io. Nahoana? Efa ao anatinareo zany. Tara loatra ny lazan'izy ireo an'io. Efa voarainareo la izy. Ny olona zay miteny fa tsy misy zany karazan-zavatra toy ny fanahy masina zany dia tsy manala akory zay tenenina. Tolay tovolahy ndray mandeha izay namofo paoma ary nisy tsy niova fo nanontany azy ka nitsikeran'ny fivoriana. Hoy izy, inona tadiavinao? Inona ny akaranao aty? Hoy izy, tia metra-panontaniana aminao aho. Teo mpihinanana ny paomany izy ary nakamamy an'io. Tena olona tsotra izy io izay tao karazan'ireny olona maditra manao sanga eo amin'ny tarehy reny ary nifiny ray mivoaka ety aloha sady nanao akanjo mafana efa tota sy maloto. Hoy izy, tia metraka fanontaniana iray monja aminao aho. Ho fotsiny ilay tsy mahatoky hoe tsy misy zany hoe Andriamanitra zany. Fihetsem-po io rehetra io. Resaka fahadalana zany ka zay fotsiny io. Dia hoy ilay zazalahy, tia metra-panontaniana aminao aho Ramose. Mamvety paoma ity sa marikivy? Hoy izy, ahoana moa no alalako tsy zany mihinana an'io. Hoy izy, zay mihitsy ny eritreretiko. Dia lasa izy nandeha. Ahoana no alalanareo raha mbola tsy nandramanareo ny tompo? Ahoana no alalanareo raha mbola tsy nandray ny fanahy masina hoe tena misy ve izy sa tsy misy? Ahoana no alalanareo hoe misy ny finoana sy ny hery? Ahoana no alalanareo hoe tsy misy ny fifaliana tsy aizavaina sy fehim-voninahitra raha mbola tsy nandramanareo mihitsy nahita izany? Ny taovam-panenesana fahenina no mitarika anareo amin'io. Ny taovam-panenesana fahenina no manambara zany aminareo. Tsy misy heritsaina mihitsy ka afaka hitondra an'io eo aminareo. Ny heritsaina dia andinika ka hanao hoe psikolojia io. Zavatra toy izao io fihetsem-po eo amin'ny olona. Saingy rehefa miditra kosa io taovam-panenesana fahenina io dia laviny avokoa ireo zavatra ireo. Ary bakainy hoe ho atratran'Andriamanitra avy hatrany ilay olona. Zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ary mpamaly soa izay mitady azy marina. Tamin'ny finoana. I Abraham tamin'ny finoana, Isaka tamin'ny finoana, Jakob. Izy rehetra tamin'ny finoana.
ny taovam-panenesana fahenina no manao an'io. Lava taovam-panenesana fahenina ny trangana aretina rehetra, ny trangana aretina rehetra zay rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra na zay tsapa na fihetsepo. Misy ana hoe efa nivavahana nefa mbola tsy tsapako fa mihatsara. Tsy janona angina eo am'izany mihitsy ny taovam-panenesana fahenina. Ilaza ny taovam-panenesana fahenina hoe laingo zany, tsapako fa mihatsara, mihasalama. Ny lazan'Andriamanitra de milamina io. Amen. Ny lazan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ihany no iveloma ny taovam-panenesana fahenina. Io taovam-panenesana ambony io dia avolavitra no ireo taovam-panenesana. Taovam-panenesana lehibe kokoa io, finoana zany, hery io zay manetsika sy mitarika. Amen. Zavatra iray izay mahatonga anareo hanao zay zavatra tsy mbola noheverinareo mihitsy atao, zany ny taovam-panenesana fahenina, ny taovam-panenesana ambony. Mivavahany ianareo, andeha atao hoe malemy ny tananareo ary mivavahany ianareo ny tananareo, ka miakatra eto ianareo sady mino fa hanasitrana anareo Andriamanitra, mivavaka ao anareo ny pastora, de mivereny ianareo. Lay vatana nofo ratsy de laza an'izao, tsy mahatsapa fiovana akory io tananao io, tsy tsara noho ny teo aloha akory ianao, fa tonga eo kosa ny taovam-panenesana fahenina ho zany laingo io. Efa nivavahana ianao, milamina ny amin'io. Amen. Toy ilay vehivavy teo amin'ny fivoriana indray andro iny, fa nanatrika fivoriana anankiray izy na nirota amin'izany, na makivaky teo amin'ny lampiazo izy ireo. Efa hita ny famantarany fanahy. Ireo vehivavy ireo de tena efa nahibe, samy tena kristianina izy roa. Tonga teo ny anankiray de tonga ny fanahy ka nanao hoe aretim-bavony no mampijaly anao, de lasa mirana ny tavany. Ozy mariny zany, ary niteny tamin'ny alalako ny fany masina hoe vavony loka zany. Fikisitinana no niteraka an'io. Nisy dokotera efa nijery anao ary nolazainy fa tsy vitanao ny anana hoe ilainao ny fadidina, tsy maintsy esorony zany. Ozy marina avokoa zany teny rehetra zany. Aveo ny fahitako fa tena pino tokoa raha vehivavy. De o zany, raha matokely ranony ianao, toerana toy zao ny avinao ary faritra toy zao. Ozy mariny zany. Ino zany? Lay taovam-panenesana fahenina nandropaka an'io. Lay taovam-panenesana fahenina sy ny fany masina no nijoro ny fanila teo. Ny fany masina no niteny, ny taovam-panenesana fahenina no nolaza hoe amen. Zay la izy, tsy maintsy misy zavatra mitranga. Fony Marta niazakazaka ny tsenan'i Jesosy. Ka rehefa ozy tompoko, jereo lay taovam-panenesana fahenina. Raha teto ianao dia tsy maty na nadagy, fa na dia ankehitriny zao aza na inona angatanao amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao zany. Zay lay taovam-panenesana fahenina. Nitraky Jesosy ka nanao hoe zaho no fananganana sy fiainana. Zay mino aho, na de maty aza de ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Inona no lazainao ry fandiniana? Misy lehilahy mitsitra eo, maty sady efa feno olotra ny tenany, nefa vao nilaza izy fa fananganana sy fiainana ny tenany. Tenin'Andriamanitra zany. Io taovam-panenesana fahenina io dia ambony no izay fikarakarany dokotera, ambony no ireo fisainana avy amin'ny fikarohana siantifika. Samy aika an'io rehetra io, samy aika ny fandiniana rehetra ka mandrava azy rehetra eo. Nahoana? Miseho vavolombelona tenin'Andriamanitra io. Zaho zay izy, tsy hoe zaho zay ho izy na koa izy tamin'izany, zaho zay izy ankehitriny. Zany fananganana sy fiainana. Lehilahy iray zay mino ahy na de maty azy de ho velona, ary zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Ozy eny tompoko. Taovam-panenesana fahenina. Inoko fa ianao ny zanak'Andriamanitra zay tsy maintsy ho tonga amin'izao tontolo zao. Hitsangana indray ny anadahinao. Oh la! Nankeny am-pasana izy ireo. Teo reo anankiroa reo, tsy maintsy nisy zavatra nitranga. Fa taovam-panenesana ambony io, Andriamanitra ihany koa nanatrika teo, ka tsy maintsy nisy zavatra niseho. Lay taovam-panenesana de ny taovam-panenesana ambony de Andriamanitra. Nisy zavatra nilazan'io tamin'ny Marta. Efa nahita azy izy,
na fantatra azy izy na alala azy ho tena mesia raha vehivavy, ary fantany fa raha vitany fotsiny akeo aminy, raha vitany fotsiny ny anakaiky azy ka aneo ny mahazo azy. Raha mandre teny fikasana ray fotsiny avy aminy izy de efa ampo azy zany. Rehefa ozy zany fananganana sy fiainana zay minoa na de maty aza, zay ihany no tiany Marta ho renesiny. Zay de ampy azy satria ilay taovam-parenesana fahenina, ilay taovam-parenesana ambony de ilay finoany no nanosika azy anaiky azy ino azy. Io vehivavy io rehefa nandao ny lampiazo izy, nisy zao ny lazainy tompo teo: mody ary omany, manasitrana anao Jesosy Kristy. Nody tany an-trano izy. Io arivo io nisy sakaizany mpifanolo-bodirindrina taminy teo amin'ny fahatelo na fahaefatra taorina, ary nisy fivotosana be teo amin'ny tendany. De indrisy fa lasa fahaleriny am'lay mpifanolo-bodirindrina taminy zay efa ho sitrana tamin'io vavony loka nampahory azy mafy io. Tranga anankiray am'ireo amanjatony maro zao am'ireo arivony, ary efa niotra ny tendany io fivotosana io. De nandroso izy, hoia tsy misy olona tsy mahita an'izao. Nefa misy zavatra mahafaly anao, faly tokoa ianao, satria io vehivavy mipetraka etsy io dia mpifanolo-bodirindrina aminao, ny fany masina. Hoy izy anakapo, ahoana ny mety ho nahafantarany ty lehilahy ty an'izany? Tsy maintsy nisy zavatra nanambary zany taniny. Koa rehefa voalazy io de ho zany, mieritreritra ny amin'ny tendanao ianao, mino ve anao fa ialy io? Inoko zany, hoy izy amin'ny foko rehetra. Hoia, zao ny lazainy tompo: mody fa ho azonao ny fahasitrananao. Mijery eo am'izany ny olona ranofo nefa tsy afaka hita famantarana. Nody tany an-trano ilay vehivavy loka vavony ary niezaka ny sakafo ka la toy ny hoe ho faty ny fijery azy. Raha lay olona ranofo, lay taovam-panenesana ranofo ny fahatsapana, de mbola manambara fa eo lay loka. Fa iray na roa herinandro taty aoriana nandeha nitety an'izay mpifanolo-bodirindrina taminy sy ny fianakaviany rehetra ary ny fiangonana izy, nijoro vavolombelona hoe nanasitrana any tompo. Ary reo efa misakafo ve anao zao? Tsia, tsy zay rehetra tiako hohanina loatra, nefa ozy efa asitrana, satria dikapoka taminy no nahasitrana na inona izy teo efa asitrana izy io na izany na tsy zany. Ary dray maraina de lasa tany an-tsekoly ny ankizy, ary nona mafy izy, nitsangana izy nanasa lovia teo alohan'ny varavarankely, tonga nanatrika fivoriana izy tamin'ireo fivorikafa ny herintaona taty aoriana, ary nanasa lovia izy, ary nohon izy tampoka teo nisy fahatsapana hafahafa tsapany teo amin'ny tenany. Ary ozy anakapo, fa inona zany? To tahaka ny te ikika. Ary voatery ny teny taminy vadiny hoe ry malala aza miresaka ny amin'ny fanasitranany intsony. Ozy satria na de hoe kristianina azy raha lehilahy, ozy mampitondra heratra n'ilay antony ianao. Ahoana no ahafahanareo hoe mampitondra heratra amin'ny mahavavolombelona ny amin'ny teniny? Mampitondra heratra nareo rehefa tsy manambara ny aminy. Ozy raha sitrana ianao de efa sitrana. Ora vehivavy, teo io lehilahy io nijery any fanatrika izy, ary nambarany azy zay nahazo sy ireo zavatra nataoko sy ny am'izay raha izy ary ny toerana ny aviko. Ozy 5 minitra taoriny nidirako tao amin'io trano io no nakanesany teo amin'ny lampiazo. Fomba ahoana loatra ny nalalan'io lehilahy io an'izany, tsy mbola nahita azy aho teo amin'ny fiainako, nefa ozy tamiko, zao ny lazainy tompo. Sitrana ianao. Ary ozy, ino an'izany aho mandra-pahafatiko? Ozy, ino an'io aho na ahoana na ahoana? Isy lay anabavy teo ambany ary zay sakaizany, de samy nanome toky an'Andriamanitra fa hiazona ny finoana io, na tsy ary tena hafahafa tokoa izy tamin'io maraina io. Ary nono izy afaka minitra vitsy, nisy sisa navarom-bazaha naverany ankizy teo amboli, lovia kely ary voalaza fa nampamaivainy vavony an-trano ny varom-bazaha, raha misy efa avy loka vavony de fatan'izany, ka de nanitsy tanana izy ary nakakely tamin'ireo varom-bazaha reo. Ary la ora vehivavy, ataoko fa ho vidiko lafo zao nefa de ho salama tanteraka aho ndray androany. Tsy kariny anefa fa mbola nona foana izy, ka de lanina teo amin'ny lovia
ny andro minitra vitsy izy mba ahitany zay tranga tsy nisy ny tranga azony tsara ny aina mbola nona foana izy nanendy atody roa azy izy ary nanamboatra kafe ray kopy dia nakatapa-mofo maina vitsy ka tena nanao jobily no anitsotro zao zay rehetra mety ho laniny no toy izany indray ny sasany vy ary saika teo amin'ny atsasakady tateo arina mbola noany indray izy tsy nisy fiantraikany ratsy nataon'ilay satrony kely ary nidina teny an-dalambe izy ho any amin'ny tranon'ilay mpifanombodirindrina tam'io ary no tonga teo izy dia nandresy zavatra ka no heveriny fa mety misy maty tao amin'ny fianakaviany nitabataba izy ireo ary nikiky nivezivezy tao an-trano tara fifazany raha vehivavy tamin'io maran'io ary niarina izy dia nitsapany ilay fivitosana teo amin'ny tendany nefa nanjavony zany tamin'io alio inona ary zany Andriamanitra miasa tao amin'ny tabernakla Kedal rehefa nanao any fivorino isika dia nisy aty zazalahy Seba nity niditra teo ary nivavahana maro aminareo ny teo ka nahita azy netin'izy ireo niverina teo amin'io efitra vonjy maika io izy nitarika anakeo aminy Bili napetraka izy ireo teo amin'ny lampiazo izy nandritra ireo takariva telo na efatra teo amin'ny atao amin'ilay trano tsy nahazo karatra fagatambavaka izy ka dia napetraka izy ireo tao amin'ilay efitra vonjy maika niditra teo aho ary nivavaka ho azy mijery tsara azy hoy izy Ramse Branham afaka nona fampinonana ho avy enao hoy ye Ramse rianaka Poliona tonga anao toy zao hoy izy marina zany hoy ranona nanaranao toerana toy zao ny avianao marina zany hoy izy ahoana ny amin'ny fahasitranako hoy nidikapoka taminy no nahasitranana anao nakany an-trano izy nizolo vavolombelona nanomederan'Andriamanitra ka nampitona henatra tokoa izy hoy ny olona teo amin'ny manodidina azy ka natonga an'ilay andiany mpitonotenina amin'ny alady ary nipetraka teo akaikiny nanao hoe tsy maintsy ajanonao ny fanaovanao an'izao mampitona henatra eo amin'ilay antony ianao ary nipetraka teo ilay tovolahy nanao hoe Ramse raha teo amin'ny toerako ianao raha ianao no eo amin'izao seza hipetrahako zao dia tsy ezaka ianao ny anala amiko ny fanantenana farany ananako eo amin'ny Kristy hoy izy nidikapoka taminy no nahasitranana ary tsy nilaza akory akoatra zany izy dia zay nipetraka teo sady nalemy ny tongony sy ny tanany ny vatany sy ny lamosiny fa raha vaovaolazany zany dia tafatsangana ny ala teo amin'ilay seza izy nanome voninahitra an'Andriamanitra inona zany reo taovam-pandrenesany aranofo dia nilaza fa hijanona eo izy ny dokotera nilaza fa hoe mandrakizay izy na hoe raha mbola velona fa ilay taovam-pandrenesana fahenina kosa nanao hoe nidikapoka taminy no nahasitranana ary tsy te halala izy zay mety zany ny fandavana zay rehetra mifanohitra amin'izay voalazan'Andriamanitra zay no antony isiny ny taovam-pandrenesana fahenina nga John Ryan tsy lay RIAN RIN nisy jamba mpangataka tao Fort Wayne ary nakeo zay tamin'io andro io ary vavahana izy teo amin'ilay fivorina zany dia ilay ariva talohan'ny lalaovan'ny pianony hoe akaiky ilay mpitsabo lehibe zao nefa tsy nisy olona nitendry teo ary fony jamby izy katolika izy teo raha zay ninony ary nijanona teo amin'ny larana izy dia nijery azy ary nataoko hoe ranona no anaranao John Ryan ye mpangataka eny amin'ny kiondalana ianao efa taona maro na jambanao ye marina zany finoana katolika ianao marina zany hoy zao no lazainy tompo azonao ny fahasitrananao hoy izy saotranao Ramse hoy isaory ny tompo hoy izy fa atao tsy mahita hoy tsy misy ifandraisany amin'izany io efa sitrany ianao ary hoy izy lasa nidina teny ary izy nampiny izy ireo izy raha niala teo amin'ny lampiazo tsy afaka nahita ninona ny olona ranofo tsy afaka nahita mihitsy an'izay vokatra nateraka io fa ho reo jamba tonony teo ihany izy io ka dia nisy rota amin'ireo sakaiza nitondra azy niverina ka namerina azy teo amin'ny laram-bavaka indray ka nampandalo azy teo indray namela azy nakeo ao arty rehefa tafaverina teo izy dia nanao hoe tompoko lahy nanambara tamiko ianao fa sitranahy hoy nanambara tamiko ianao fa nino ahy hoy izy tena minonao tsy misy antony tsy noko anao hoy izy nambaranao avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainako ary hoy izy tsy haiko ny atao hoy izy nisy vehivavy tetsoarina nanambara fa nisy fivotosana antendany vao vetivety teo nefa niala zany hoy koa raha mino ahy ianao nahoana ianao no manontany ahy ny tenin'Andriamanitra no ambarako anao hoy izy inona no tokony ataoko Ramse ny fahalalako fa katolika izy ka nila zavatra azo tsapahitanana mba ho azo ny ankinana dia hoy toisy fotsiny ny fijoroana vavolombelona hoe dikapoka taminy nahasitranana dia rao izy io la ianitra io nandritra androna telo herinandro nijoro teny amin'ny kiondalana izy ary nivarotra gazety
nika mafy hoe vaovao de raha ny tompo sitrana vaovao de raha ny tompo sitrana. Rehefa niverina teo amin'ny fivoriana izy ny ariva ampitsony iny de zara raha navita nytory no ny aminy mitsangana izy sady nika hoe aoka angina ny rehetra de raha ny tompo fa nanasitrana de raha ny tompo fa nanasitrana. Amin'ny makatolika azy tsy hainy ny fomba hanandromahana ny finoana saingy fantany fa raha lazainy hatrany zany ka lazainy ary lazainy hatrany mandrapatonga ny taovam-panenesana fa enio iasa mariny zany. De raina ny tompo fa nanasitrana teny amin'ny keon-dalana ary izy nika hoe de raina ny tompo fa nanasitrana vaovao de raina ny tompo fa nanasitrana. De nidina teny an-dalana izy ary nisy olona nakeo nanao hoe manahoana ianao ry John de raina ny tompo fa nanasitrana salama de niomezana izy sady nozimazomainy. Ary nisy mpivarotra gazety kely hafa nitarika azy tany amin'ny mpanety mba hiaratra teo amin'ny roa na telo herinandro taorian'ilay fivoriana ary napetraka ilay mpanety teo amin'ny seza izy ary nisorany savony ny tavany de hoy izy ry John hoy izy toreko hoe karazana mpananiany izy io ary hoy izy toreko fa nakeny ianao mba hoe eo amin'ilay mpanasitrana avy amin'Andriamanitra fony izy teto. Hoy izy eny tany ah. Hoy izy reko fa hoe sitrana ianao animbazibany azy fotsiny. De olona ilay antitra de raina ny tompo nanasitrana izy de nisokatra teo ny masony. Niala teo amin'ny sezan'ilay mpanety izy sady mbola nisy lamba teo ambosiny ary ilay mpanety de niezaka nysambotra azy niaraka tamin'ny areza teny an-tanany ka feno azy ireo ny arabe. Nahoana niditra tsehatra ny tenin'Andriamanitra. Georgie Carter kely zay teny ampandrina malala an'io ianareo rehetra akaiky azy ny olona sasany eto teo ampandrina nandritra ny 7 taona sy 9 volana ka tsy afaka akory ny tsy nisy azony atao afa-tsy nanolo lafika teo ambaniny noho ny fiasany vosiny tsinainy lanja 9 kilo teo ampandrina tany Milton Indiana ary niavany de tao amin'ny fiangonana zay rehefa nandehananao fivoriana teo amin'ny fiangonana Batista Milton ka nivavaka ho an'ny marary de hoy fiangonana io raha misy mpitiavana amin'izao fiangonana zao manatona an'io fanatika io de horoahany izy nefa diako nataony rainy. Saingy naray an'ilay boky kely nataoko raha vehivavy la hoe Jesosy ny tsy miova omaly sy anio ary marak'izay raha lahalina no nitarika tany aminy ray ariva nivoaka ny trano faingana ny reniny fa tsy te fampiraraha mihitsy amin'io niditra teo ary nivavaka ho azy o raha vehivavy ahoana ny amin'io vavy kely nailina io nahalala ny amin'ilay fahitany izy hoy fahitany ny ranabavy mivavaka ihany no azoko atao manana finoana nifanohitra tamin'izany nampianarina ny zazavavy mampalahelo io andro vitsy taoriany zany aho de nanao batisa teo izy io sady nitomany fefa nampanantena izy fa ho tonga ka atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha nasitrana azy Andriamanitra. Fa teo raha vehivavy ary fisaika tahaka ny taoko fafa ny ranjony kely tsy vita akory na de nametraka azy eo amin'ny toerana fidiovany azy ny reniny zay na de vehivavy tanora aza de lasa osa ny tongony sady fotsiny volony noho ny fijerena ny tizana ny vavy mandreo sady efa ho faty miandalana rapoka teo amin'ny fahavaviana noho ny paritaka teo amin'ny tenany teo amin'ny 17 kilo teo ny lanjany ataoko fa zay raha ny tombatombany tsy vita na de ny anaingy azy ambony aza mba hanaovana ny siny teo ambaniny fa nasiana lafika mateviny sy fotoana sy 9 volana ny nandriny teo ka tsy vitany akory na de nitraka aza mba hijery an'ilay azo teo anilany varavarakely. Ndray andro raha tao ambadika ilay tampoka voana nisy any George Wright de hoy ny fanamasina tampoka mitsangana ary nijery aho de indro nisy hazavanana miratra fy teo amin'ity azo Dogwood ray nilaza tamiko mba akany amin'ny Wright na hoe makanesany amin'ny Carter no tonga teo aho nitoby Jesosy de fa naneo famantarana tamin'ilay reniny fa ho avy nandeha teo amin'ilay tovavy nandry teo amin'ny fandrina io zay osa tokoa ka tsy vitany akory ny anaingy an'ilay kopy fasiny rora tsy maintsy no azon'ilay reniny zany anaovany raha niezaka nandrora atao amin'ilay kopy fasina rora noho ny rapoka hoy ranabavy Georgie Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra noho niaona tamiko tany anefitra vao atsasakady zay ary ny teny tamiko izy mba hoe to ametra tanana aminao zao lazay ny tompo mitsangana ianao. Niditra tsehatra ny taovam-panenesana fahenina nisy herina netsika ny tovavy io ka sambany izy tao anatin'ny 3 taona na hoe 7 taona sy 9 volana zay no tsy nahafahanitsangana fa nitsambikiny izy io ka niazakazaka teny an-tokotany ary nakamamy azo sy ny bozaka sisisy de niditra izy ary mipetraka teo amin'ny piano sady nanomboka ny lalao misy loharano feno raha mivoaka amin'ny lalandrany Emmanuel. Nahoana ny fisainana avy de ho nandrava tsy vita ny nanao an'io tsy malala aho na de ankehitriny azy tsy ho fantatro mihitsy fa ny herin'Andriamanitra ihany ny azona azy ny joro
tsy lehibe noho zao akory ny ranjony sy ny teo amin'ny lohaliny tsy misy tahaka izany mihitsy fatony ny taona afikasika tsotro zao efa 12 taona lasa io na 14 nefa matanjaka sy tomady izy ankehitriny velona ho an'ny tompo Jesosy. Ino zany? Tamin'ny voalohany toa tsy nisy zavatra nitranga ny fahitana azy ka mety ho nilaza ny fandinihana fa tsy afaka hitranga izany nefa rahalahy nifikitra tamin'ity teny izy ka raha afaka naka ny tovavy malemy tao salemy io Andriamanitra io zazavavy Nel io zay sady iosany nalemy ary ny kirozaroza toy izao sandriny ka vita ny anasitrana azy io dia vitany ihany koa ny anasitrana azy ninono zany. Rahalahy nitsitra tetsy izy efa ho fatiny io mamiadana fa ilay lehilahy teo ihany no nitondra tany lay dokotera ny tany Milton nandefa azy akany amin'ny dokotera tany New Albany io lay etsy zay ao amin'ny hôpitaly Saint-Edwards adiniko izy no nikarakaran'ireo zanako lehilahy mahafinaritra dokotera mahay nataony fitilina izy io dia nataony hoe ho mamiadana dia nolazainy tamin'ny dokotera Brown natany Milton hoe efa ho faty izy io ho dokotera Brown izay koa nieritreretiko netiny izy ireo taty amin'ny anabaviny izy zay avany Ramsekop mpitsara teto tanàna fahiny ary efa tonga teo izy dia nataony hoe azonety fotsiny izy mandra-pahafatiny dia nampiatsa ho tonga izy ireo nakany aho sanandro zay mivady niverina tany nivavaka zay ho andralahal ty azy fa isan'ireo netiko ny vafohan'ny Kristy izy nefa niaratsy hatrany ny toe-pahasalamany ka tsy vita ny netsehana ny tanany hoy madame Hall Ribili tsy misy zavatra azonao atao ve eo hoy tsy misy raha ny fahalalako raha Bavol tsy nahareteny avy amin'ny tompo aho isika dia hoy tiako raha hijery azy ny dokoterako ozy iza moa dokoteranao hoy dokotera Samader dia natsoko Sam ho Sam zao sisy azoko alefa ny Louisville izy Ribili anao radio sy ny sisy hoy izy omeko anao ny tatitra nandefa fiara vonjy-maika mba haka sy hitondra azy izy ireo dia niverina niantso azy Sam maro izy Ribili ho mamiadana ao amin'ny atony mahazo azy tsy azona esorina ny atiny ka ho velona izy hoy izy mpitoro-teny izy ka tokony efa tsy misy olana ny aminy tsara angamba nilazanao aminy fa ho faty izy hoy efa vonina any andeha izy Sam fa zao ihany ny olana mampalay loatsotro zao ny ahita azy andeha rahalahiko izy ary ty azy dia hoy anakapo Andriamanitra manaova zavatra ho aho niomana any andeha iaza votsira tamin'io maraina io mijery teny ivelany aho talohan'ny fisahan'ny andro tsy nisy olona teny atokotany dia noraisiko ny basiko ary efa nivatsiva ny trano aho dia nisy poma anankiray efa nalazo miantona teo amin'ny rindrina hoy anakapo nahoana io nataony meday eo amin'ny rindrina mijery aho ka dia nisy afo dia nisy afo dia nisy afo ka lasa enina niantona teo nesoriko ny sandriko ary lavo nandolika tamin'ny tany aho niandrandra aho avy eo nisy poma anankiray lehibe sady tsara be nidina sy nihinana an'ireo poma hafa rehetra eo notazaniko ny teo amboniny ary teo io azavana izay hitantsika etsy amin'ny sary ihany nijanona teo niodikodina teo nanao hoe mitsangana andela zao amin'ny Ramseol zao nolazainy tompo tsy ho faty izy fa ho velona nandeha aho ary niteny taminy tsy nisy fivana akory taminy nefa ninono zany nifikitra tamin'io izy tsy nisy fiovana teo zay nytao hita lasa ny ray andro tsy nisy fiovana ny andro faharoa tsy nisy fiovana fa teo amin'ny andro fahatelo nanomboka zany ary indro fa velona izy ankehitriny taona maro aty moarina tsika aritro mipetraka etsy raha matoa Ever raha tsy diso rehefa tonga ny zanavavy tao reny nasitrana ny Margie Morgan dia nakeny aho nefa tsy nisy zavatra azony io vehivavy io natao ora vity sisa dia ho faty izy tsindrona ray na roa no azon'izy ireo natao taminy dia zay fotsiny nisy taovany didina taminy efa nahazo ny taolateza no mamiadana naparitaka izy ireo zany nandritra ny fandidina ka tsy nisy azo natao tsono andra vehivavy nitady aho zay resahana tamin'ny amin'ny fanasitranana nefa ora vehivavy Ramse kitoro-tenin'ny tompo Andriamanitra ianao ary tsy mendrika nidiranao ao an-trano koa niefitra ny tena no tsy mendrika ny ovanginy mpitoro-teny izy nolazainy hoe nivelona tamin'ny fiainako aho nandia aho ary nanao zavatra maro zay tsy tokony nataoko mpiteny ratsy aho sy ny afako nambarany ihany ny otany ary ozy tsy mendrika zany aho hitako fa teo amin'ny lalana tsara izy ilainy nandrainy Kristy tao anaty talohan'izay mety ho nahafahany itaovam-pandrenesana ambony fahenio iasa nandoaliky zahay nambarako azy ny amin'ilay hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo nomeny an Jesosy Kristy tompo ny fiainana ary rehefa natao zany dia ozy mahatsiaro tena fahafa nisy zavatra nitranga tamiko nisy zavatra nitranga tamiko ty andray tanana anareo rehetra ary teo mihitsy mijery teny aho ary nahita azy tao amin'ny fahitana nakao ambadika ilay trano zay nisy fiompiana koa hoy ry ramatoa Ever zao nolazainy tompo Andriamanitra akeo amin'io fiompiana koa io ianao ary ho velona
tsy afaka nandeha izy raha araka ny fahatsapany efa nikika azy no mamiadana, tsy afaka nandeha izy raha ny voalazan'ny dokotera efa teo andalam-pahafatesana. Ary zany de efa ataoko fa 4 taona lasa zay ry Ramatoa Evert, 4 taona lasa nivembena izy raha naketo amin'ny tabernakla fony izy mbola narary to tsy vita ny ala teo am-pandriana raha ny fahitana azy tamin'ireo sandrikely i satria efa nanome toky an'Andriamanitra izy fa ho avy ary atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. No batainay avy teo amin'ilay seza misy kodia izy, toy zany natao teo amin'ny seza, nampidinina natao amin'ny tombon-drano ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro izy fa mipetraka eto anio arivo, izy jerena raha te hijery karazan'olona salamy ianareo na ahoana. Zany no mandrava ny fisainana avy, ny fikarohana siantifika sy ny hafa rehetra satria miditra tsehatra atao ampandrenesana fahenina. Zay lay izy. Jereo, avela fotsiny aho ilaza an'izao ndray minitra vitsy monja. Nandalo teo anilan'ny hazo ray Jesosy ndray mandeha. Aviavy izy io. De nijery an'ilay aviavy izy. Eny, azafady re aza diso an'izao. Nijery an'ilay aviavy izy nefa tsy nisy voana aviavy teo. De hoy izy nozony lay azo ka hoy izy aza misy mihinana voa avy aminao. Nijery teo ny mpianatra fa mbola tony teo ihany ny endrik'ilay azo, mbola tsy niova ny endriny adiny ray taty aoriana. Tsy nisokafan'Andriamanitra mihitsy akory ny tany mba hitelona azy. Tsy nandefa elatra fitany an-danitra Andriamanitra mba andevona an'io. Azo natao zany, azo antoka fa vitany. Sareo zavatra mihitsy no nataony. Inona no nitranga? Efa voaozina lay azo. Ny finoan'Andriamanitra natao hisakana ny ainy io azo io. Tsy nisy zavatra azo tsapain-tanana mety ho tazana. Saingy tao ambany tany lalina tao amin'ireo fakan'ilay azo efa nakatoerana tao ny fahafatesana. Efa voaozina io. Ny taovam-pandrenesana fahenina no tonga niady tamin'io. Tsy maintsy maty io. Nanomboka maty hatrany amin'ny fakany zany. Zay ihany koa no misy eo amin'ny mamiadana. Toy zany ihany no misy eo amin'ny fivotosana. Toy zany ihany no misy eo amin'ny aretina rehetra. Rehefa mitsangana manolotra an'izany io taovam-pandrenesana fahenina avy amin'ny herin'ny Tompo Andriamanitra io. Hoy zany ry Satana, miala eo. Mety tsy mahita fiovana azo tsapain-tanana mitranga eno eo ianareo nefa miazona tolony teo ihany io finoana io. Efa voaoziny zany. Itaovam-pandrenesana fahenina io de tsy itaovam-pandrenesana ambony io dia tsy hamotsitra mihitsy. Tsy raha zay mety ho tsapanareo na zay hitanareo na zay fihetsikareo. Tsy misy ifandraisany amin'izany io. Efa nampiarina ny tenin'Andriamanitra romban'ilay taovam-pandrenesana fahenina zany. De zay fotsiny miditra tsehatra io, manomboka miaravany io mamiadana, maty hatrany amin'ny fakany zany de manjavona. Azo antoka tamin'ny alalan'io taovam-pandrenesana fahenina mahery ihany no nandresena fanjakana maro, rindrina maro no nirodana ny fanesa. Tamin'io taovam-pandrenesana fahenina io no niemoran'ny ranomasina mena ka tany maina ny tonga lalana ny voan'ireo zanak'Andriamanitra. Tamin'io taovam-pandrenesana fahenina io ihany no niakany Samsona an'ireo Filistina manarivony izay nirongo fiadiana sy lefona. Tsy nisy fomba ny arovantena afa-tsy ilay valan'ny rano brikidiray. I taovam-pandrenesana fahenina io no niditra tsehatra ary nivonono ny Filistina manarivony. Halleluja. Tamin'io taovam-pandrenesana fahenina io no nitsangana an'ireo maty. Tamin'io taovam-pandrenesana fahenina io no nisin'ireo fahagagana lehibe. Io no hery matanjaka indrindra tamin'izay efa nisy teto tany. De io taovam-pandrenesana ambony io zay natsoina hoe taovam-pandrenesana fahenina. Tsy misy ifandraisany amin'ny anankiray eto ty zany. Raha manambara araka zany ty eto ty ka manao amen amin'io de tsara, mandroso ianareo eo. Fa na inona neny natao amin'ity ino foana io. Eo no misy ny hery. Raha mino amponao ianao. Ilay taovam-pandrenesanareo fahadimy eran-tsaina de ao amin'ny atodohanareo. Fa ilay taovam-pandrenesanareo fahenina de mitoetra ao amponareo. Amin'ny fonareo no inonareo. Ny vava no anekeny. Amin'ny fonareo no inonareo. Eny tompoko. I taovam-pandrenesana fahenina io hery matanjaka io. Eny hoy.
Because of that sixth sense, noho io taovam-pandrenesana fahenina io there was a prophet told it. dia nisy mpaminanina tsipy tao andavaky ny liona. And Ary because noho io of that taovam-pandrenesana sixth fahenina io sense, the dia wise tsy couldn't vitandreo be liona ny nihinana ny Daniel. They couldn't, Tsy vitany they zany. couldn't get near Tsy him vitany because nanakaiky azy of noho that io sixth sense. taovam-pandrenesana fahenina io. That super sense. Io taovam-pandrenesana ambony io By that same noho io sixth sense, taovam-pandrenesana fahenina io ihany. 3 Hebrew children are sold into a Nisy fire telo lahy furnace hebreo and natsipy they tao anaty defied the laforony flame rehetra of afo the ka furnace. niaiky ny le lafony laforo. That sixth Io sense. taovam-pandrenesana fahenina io. All reasoning Ny to fandiniana prove rehetra the dia birth naprofo of fa ho death maisy ho before faty God izy to ireo it. alohan'ny akanesany ao. Fa io taovam-pandrenesana fahenina io no nitahiry azy ireo tao adiny roa na telo. Ary efa nisokafany laforo dia hitany fa nisy anankiray nijoro teo anivon'izy ireo zay tao zanak'Andriamanitra. The sixth sense. Zay le taovam-pandrenesana fahenina. Fires wouldn't burn. Tsy nadoro an'io ny lelafo. Yes, sir. Eny tompoko. That same sixth sense one Io time. taovam-pandrenesana fahenina io ihany ndray mandeha raha nandro tao an-tranomaizina ny apôstôly Petera. And they were going to be Ary efa napaka ny lohany izy ireo ny ampitsiny io dia nanao fivoriam-bavaka izy ireo tao an-tranony Jaona Marka. That sixth sense. Nanomboka niangona nanodidina an'io tranomaizina io zany taovam-pandrenesana fahenina zany. Teo amin'izay nandefasana vavaka. Niditra tsehatra io taovam-pandrenesana fahenina io. Lay andriafo no niditra teo am-baravarankely ary nikasika ny Petera dia nanao hoe andeha mivoa eto. Ilay taovam-pandrenesana fahenina. Zany taovam-pandrenesana fahenina zany no tsy namelan'ny Paoly ilentika atao amin'ny ranomasina masika io rehefa feno rano io sambo kely io. Ny taovam-pandrenesana fahenina no niaro azy tsy letika. Io taovam-pandrenesana ambony io. Zany taovam-pandrenesana fahenina zany no teo fony nanaikitra ny tanan'ilay menarana ka natsipony tao anaty afo io. Ilay taovam-pandrenesana fahenina no navitsy zany. Io taovam-pandrenesana fahenina io no nanangana Jesosy Kristy tamaty. Taoriany nametrahana azy tao amin'ny tany satria ninono ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy raha voto i vatany ity fa izaho nangana azy day amin'ny atelona. Satria ho Davida fa tsy amelany ray masoko tratry ny loha ary tsy foko ho any amin'ny elo ny ainy. Io taovam-pandrenesana ambony io zany mandrava ny fandiniany reto taovam-pandrenesany reto. Ino ny taovam-pandrenesana ambony? Ny taovam-pandrenesany finoana zay omeny Jesosy Kristy. Tamin'io taovam-pandrenesana io ihany no nitenenan'Andriamanitra fony tsy nisy na inona na inona. Inona io taovam-pandrenesana io? Io taovam-pandrenesana ambony io dia Andriamanitra. Lay finoan'Andriamanitra ao anatinareo. Lay ampan'Andriamanitra miditra ao anatinareo no manome anareo taovam-pandrenesana ambony. Tamin'io taovam-pandrenesana ambony io ihany no nandrafetan'Andriamanitra zao tontolo zao hitambatra avy tamin'ireo zavatra zay tsy nisy sady tsy teo. Notonono ny teny ary ninono ny teny dia lasa nisy zao tontolo zao. Voninahitra. Ny taovam-pandrenesana fahenina, ny taovam-pandrenesana ambony. Andriamanitra ary tsay ato amiko zany. Meo azy ho an'izay rehetra mila azy zany. Arotsay ato amiko lay taovam-pandrenesanao fahenina tompo. Voninahiny avoy andreto dimy reto dia ny fahalalako sy ireo fisainako manokana ka andrava ny fisainana avy rehetra tompo. Aoka ny tenina ho marina fa ny teniny olona rehetra ho laika. Ny fandiniana rehetra, ny fisalasalana rehetra dia ivoaka ary avela ho amindra mifanaraka amin'ny taovam-pandrenesana ambony io. Dia ilay taovam-pandrenesana fanahy masina. Tsy tianareo ve zany? Io ny zavatra tadiavintsika. Hitahanareo anie Andriamanitra ary sakaiza. Zay no zavatra ilainareo. Io taovam-pandrenesana ambony io no angataka zavatra. Ary mahalala io fa meny zany. Misy lahatra zany fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamasoa an'izay mazoto mitady azy. Raha ony taovam-pandrenesana fahenina hoe miazona ny tenin'Andriamanitra, manolo tena ho azy aho, afoko azy ny amiko rehetra. Ny taovam-pandrenesako milaza fa io no anatanteraka izany dia ny finoko ny tenin'Andriamanitra dia hiatso ny zavatra rehetra mifanohitra amin'io aho eo ho toy ny tsy misy. Nifanena tamin'Andriamanitra Abrahama aroy Andriamanitra anananaka avy amin'ny Sarai ianao. Efa 570 taona izy ary 580 raha vehivavy. Abrahama dia niatso an'izay rehetra tsy teo zay nifanohitra tamin'izany ho toy ny tsy misy. Nandeha toy izay nahita an'Andriamanitra izy ka nino na tsoa zay rehetra nilaza hoe tsy ho azony zany na zay fandiniana na zay zavatra hafa rehetra mety nilaza dokotera hoe ery Abrahama anitra loatra ianao raha niavitan'io. Tsy nanova zavatra mihitsy ny voalaza dokotera na zay voalaza ny hafa na zay voalaza ny sainy manokana na zay lazay ny zavatra hafa. Marina ny an'Andriamanitra ary nijanona teo amin'izany izy. Zay ilay taovam-pandrenesana fahenina, ilay taovam-pandrenesana ambony.
andriamanitra ô ome ho azy zany andriamanitra ô avela ho anana bebe kokoa amin'io mba hamany an'izay ilainy ny vahoakany zay no vavako tamin'ny marainy rehefa mitondra an'io zazakelina io ilay reny mijoro teo feno ranomaso ny takolany hoy ah inona ny olana ranabavy ozy ranadab Branham mamarariraha izy ty natsapa zavatra ny entana oh mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro mahory izy voatsela teto niaraka tamin'ny Billy teny an-dalana nandeha fiara nisy andreo zazalahy miantioditra tonga teo an-dalana ary nandeha mafy izy ireo dia nandona fiara teo amin'ny sisiny ary niodikodina imbetsaka ka nanipy andreo zazalahy teny amin'ny arabe ary nisy zatovo tavela voatsiry teo ambanin'ny fiara ka terin'ilay fiara ny lamosiny nitsambikina nivoaka fainga andreo zazalahy ary nanomboka ny ampiarina azy ozy oh aza tao an'izao azafady fa tapaka ny lamosiko aza tao amona anareo aza tao zao dia o reo oh tsy maintsy asorina hiala aminao ty efa iretry zany ozy avelao aza etsehany io fa pitserinareo faty aza manao an'izao ny teny mafy teo aminy aho hoe ry anaka kristianina venao ozy tsy tompoko oia tsaratsara ho anao ny vavaka ozy eny tompoko niditra tsehitra ataovam-pandrenesana faheny nandeha avy atrato ambadika ilay fiara aho ary tsy ho fantatro mihitsy sy alohan'ny fitsarana nisy teo fa tampitapika teo niaro ny fiara io ary niala taminy dia nitsambikina izy sady tsy naninona inona zany mpamonjy mora azo amin'ny andro mahory veriny zay avy tany nisy vehivavy mainty hoditra nitondra fiara teny an-dalana Plymouth vaovao zay navita 500 kilometatra eo nandeha mafy any izy io ary hitako ilay fiara nivarina niditra tao amin'ny azo ny moterany nijanony zasy Billy nisy ranomandry tamin'izay nalama ny lalana teo anoloanay nefa maina ny teo ary ilay tovavy nitsoka mafy tokoa ny rivotra tany Minnesota ka voatsoka ny alalalana ilay fiara tsaronao ve iny ry Billy niditra niazakazaka teny aminy aho ary indro izy fa nipetraka teo ozy oh efa faty natsony izy ireo ny fiara vonjimaiky tonga ny fiara vonjimaiky ary efa nisy lehilahy maty nitsitra tao aorian'ilay fiara vonjimaiky ozy tsy afaka hitondra azy dia nisy tatsanana hoe koa mandefasa olokafa faingana efa faty raha vehivavy nandehandeha teo aho aroy ary madama andraso kely ozy oh azakasiana ramse azakasiana ny lamosiko hoy ary madama kristianina venao nijery ahy izy ary hoy mpitoro filazantsara ny tenako raha eo dalam-pahafatesana ianao ahoanany aminao sy Andriamanitra ozy ramse tiako isany aho amin'izao fotoan'izao dia niditra tsetra ataovam-pandrenesana fahenina nidina ny herin'Andriamanitra tafavoaka tsara ny fiara izy ary tsy nisy olana nampiasa lay herin'Andriamanitra mora azo lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro mahaory mandeha ampinonosika mivelona ampinono ny marina dia ho velony finono tsy maintsy zay ny fomba hivelomantsika firy ny tia azo bebe kokoa an'ilay taovam-pandrenesana ambony fahenina andeha ary sika iondrika raha ivavaka Precious Lord, ry tompo sarobidy our God and our Father, ry Andriamanitray sy ranay Thou art so good to us. tsara aminay tokoa ianao You give us 5 senses nomenao to live by. taovam-pandrenesana dimy zay mba hivelomanay sy andehananay eto amin'ity tany ity na mba hifandraisanay amin'ny tany azonay tsapainy reo zavatra zay natao tsapany tananay reo zavatra azo tsapay tanana You give us omenao anay ny sofina mba hahafahanay mandre We're so glad of fa aly that. tokoa zay ny amin'izany That we can hear dia ny the word of hahafahanay God mandre ny and by tenin'Andriamanitra that faith ary noho zany cometh by ny finoana dia avy hearing. amin'izay re Hearing the dia ny word fandrenesana ny of tenin'Andriamanitra We're feno thankful fankasitrahana for zay ny the amin'ny reto taovam-pandrenesana eniny reto May tompo we maintain that iazy all ireo the tsara days ne of zay our amin'ny andro piainanay But may rehetra this fa enga ne super- taovam-pandrenesana ambony io May the sense of faith enga ne ny taovam-pandrenesana belongs to the finoana believer. zay ihan'ny mpino Because he has to satria have it. ilainy ny manana azy io mba hahafahany ino Lord, give us tompo more of it. ome bebe kokoa Oh, amin'izany zay purge it, o Lord, and diovy zany tompo ary fill us dinio with zahay thy goodness ka and thy fenoy power. amin'ny fahatsaranao sy ny herinao Let us walk all avenao the zay days amin'ny of andro our piainana life rehetra by the mindra amin'ny sixth alalan'ilay sense, taovam-pandrenesana by the faheny sense amin'ilay of taovam-pandrenesana that's finoana only zay given omeny by jesosy Jesus kristy Christ. irery ihany That what ho we amin'izany no pray for, ivavahanay may we mba hahafanay believe iny that we fandray an'io receive it. zahay Have ka no tsisy doubt in our fisalasalana ao heart. ambonay You sady promised fanampananteny ianao it would come to pass. fa isy zany These who had their ho hands an'ireo up, zay Lord, I'm nanangatanana praying tompo for them. mivavaka ho azy ireo ah They had needs. mananjavatra You know what ilainy they izy were. ireo fantatrao I nisy pray azy that you ireo will bring them mangataka to ao pass. ny anaovanao Every an'izany one of ho an'ny them. tsiraray May it amin'izy be ireo ho fulfilled, tanteraka neny their desire. fandriny izy I ireo asked it in angatahako amin'ny Jesus' anaran'i name. jesosy zany Amen. amen Faith in the Father. finoana ny ray Faith in the Son. finoana ny zanaka
finoana ny fany masina, raha ihany reo telo reo. Angovotra ny demony ary fo ny mpanota. Finoana ny Jehova no ampionzongozona an'io rehetra io. Tsy mbola renareo ve zany hatramin'izay? Ankehitriny tsy asiana mozika andraso kely ny tery. Finoana ny ray, finoana ny zanaka, finoana ny fany masina, raha ihany reo telo reo. Angovotra ny demony ary fo ny mpanota. Finoana ny Jehova no ampionzongozona an'io rehetra io. Marina zany. La finoana sarobidy. Finoana sarobidy tsy be voninahitra. Andriamanitra omeo finoana tamin'ny finoana i Abrahama, tamin'ny finoana Isaka, tamin'ny finoana no nanaterany Abela fanatitra tsara lavitra noho ny any Kaina. Ka na dia maty azy izy mbola miteny ihany. Toinona ny latsika finoana, tiako izy. Mila finoana bebe kokoa. Ny faniriko amin'izao fiainan'izao sy ho an'izao taona vaovao avy izao dia nino an'Andriamanitra bebe kokoa. Andriamanitra esoriana ny fisalasalana rehetra atao tsaiko. Raha sendra misy anankiray mipotra, miady amiko Satana, miady aminareo izy, miezaka ny andefa ny zanatsipikany, nefa dia aoka hoe ho anatriako hatrany ny fiarovatratra ny finoana, anoherana an'ireo afetseny devoly mba amono an'izay lefipoy mirehitra alefany. Izay ny vavako lalina. Andriamanitra hitanareo. Misy zavatra tianao lazaina ve raha lany vilona? Aviary.